Iaro ahy anarana tsy fahita firy zandry kely mamiratra ao amin'ny école de foot de Tana eny amin'ny Yandi bypass. Vao feno 7 taona monja amin'ny volana Jona ho avy io kanefa tena matotra ary manana fahasoavana manokana amin'ny talentana Mpiandrarato. Raha arson nampiniavo Iaro ahy amin'ny anaran'ny feno mampitombo hatrany ary réflexe mitsena amin'ny fanafian'ny mpifanandrana. Iaro ahy no iray amin'ireo Mpiandrarato mendrika indrindra amin'ireo zandry kely mitovy taona aminy. Iaro ahy manokana efa nanao divertissement izy tamin'ny I5 izy vao niditra tato. Le ry amin'izay zay tsy mitady goal zay dia tsisy goal ny sisy dia izy no nanana volonté hanao an'ilay izy. Ka izy rehefa tena nanao an'ilay izy tena misy zavatra ao aminazy hoe avy ao anatiny mihitsy zany le hoe gardien de but anazy dia mampina foana zany le zavatra ao aminazy tonga amin'ny ambony. Iaro ahy tony sy milamina ary makantoka tsara ny fietsiny rehetra. Izy ihany koa no mandaka baolina petraka avy eo amin'ny surface de but. Manakana penalty ihany koa Iaro ahy. Ela mihitsy ny ekipa mpifanandrina vao mahita baolina maty ao amin'ny Iaro ahy. Mbola misahotakotaka be azy zany satria arovany hatramin'ny faraherin'ny mihitsy ny tsato-by misy azy. Iaro ahy koa dia mametraka ny rindrina rehefa mahazo coup franc ny mpifanandrina. Efa hainy ny mibaky io ny vodilarana eo alohany. Anisan'ny mahafierana mihitsy aloha no manana anazy satria izy izay zavatra rehetrarehetra ampianarina anazy dia efa misy geste technique naturel avy any aminy mihitsy. Izay tsy fantatra moa izay zavatra ataony any an-trano any fa izay zavatra atao anazy eto na resaka prise de balle na resaka plonge tafavoakany daholo izy. Maneho ny talentana Mpiandrarato tsara tokoa Iaro ahy indrindra eo amin'ny tir au but. Efa mandaka penalty maromaro ny mpifanandrina zay vao mahafaty anankiray. Iaro ahy tsy matahotra velively ary décisif isaky ny mandeha. Dia Iaro ahy ve hanao baolina foana mandra-palehibe, hanao baolina foana, hanao gardien de but foana sa iova rehefa kelikely. Tena tianao le gardien de but. Iza gardien de but fantatrao? Iza tsara? Garcia, Martinez, Donnarumma. Itiavana mpanazatra azy dia mankahery azy lalandava. Teto aza moa dia indroa misesy Iaro ahy no nanakana penalty naverina nodakana. Manakana penalty Iaro ahy fa mahay mamono ihany koa rehefa izy no mandaka ary tena mafy be. Iaro ahy no faralahy amin'ny fianakaviana mananjanaka 3 mianadahy. Ny reniny sy ny zokony lahy Isaia dia mandinika ny zava-bitany amin'ny maha-Mpiandrarato azy. Iaro ahy tany am-piandohana defenseur no tena marina fa rehefa tateorina izy taizana azy ao an-trano koa moa gardien de but dia lasa tia ilay izy dia izy no initiative mihitsy no hoe alao za papasy maman no gardien de but dia nanomboka teo izy miditra tsikelikely teo amin'izay gardien de but. Iaro ahy no maneho ny geste manakaiky ny mety indrindra amin'ireo Mpiandrarato tarehin'ny mpanazatra tiavina.
ohatrany tsy mety reraka mihitsy Aroa mamerimberina ny fihetsiky ny mpiandrarato. Tena makatsirony tokoa izy amin'ity asana mpilalao iray ity. Efa nanamboarana kely zay Aroa ao an-tokotany eo, fomba malalaka kely ihany moa ilay tokotany dia presque isan'andro zany tsy maintsy mikitikitika baolina foana dia manao entraînement kely ao ambony ao. Taona tena somary elaela mihitsy ry zareo lalao amin'ny tokotany fa rehefa tonga ny amin'ny hariva hoe tokony hianatra amin'izay dia tena terena mihitsy hoe andao hianatra satria lasa variana loatra ilay Ny anabavany Iantana izay zokony roa taona dia ato amin'ny EFT ihany koa misongadina eo anivona zandrikely be dia be. Mbola manana hoavy lava be Aroa amin'ity football ity ary manana anjara hivelatra tsara mihitsy eo amin'ny asana mpiandrarato.